Fandarana midi magnifique amin'izao atoandro izao akinambara dia ry zareo amin'ny arena Madagasikara izay manan-karena tokoa moa Madagasikara dia zareo no harena Madagasikara ampivohitra ny harenany Madagasikara amin'ny alalan'ny pikasary no antondihan'izy ireo antom-pisiny izy ireo tonga eto amin'ny plateau-ny télévision malagasy amin'ity atoandro ity ny filohan'ny Arena Madagasikara dia tsy iza fandriamatoa Manalintsoa miarabanao. Miaraba tompoko dia voalohany indrindra aloha no teniko voalohany dia misaotra anareo nanasanay amin'ity fotoana androany ity. Zava-dehibe loatra izay fanasana izay satria ao anatin'ny fotoana fikarakarana ny saripika 2024 zahay ka dia mahafinaritra amin'ny fiara-miasa dia misaotra indrindra tompoko. Saripika no resahana fa pika maso kely ho an'ny Esther izay tonga eto ihany koa amin'izao fotoana izao hoe Esther Andriamampita sekretera jeneraly ny HM Harena Madagasikara. Miarabanao. Miaraba ny ekipan'ny Midi Magnifique rehetra dia miaraba ihany koa ny mpanaraka an'izao fandarana izao amin'ny télévision malagasy. Mitokotelo mamasana andro ny harena Madagasikara dia mpanakanto anankiray izay tsoviana amintsika intsony fa mpiaraka amintsika eto amin'ny Midi Magnifique izy no antsoina hoe Rijasolo. Bonjour à tous. Rijasolo dia manan-talenta manokana amin'ny vary amin'anana. Rehefa any an-trano nareo te hihinana vary amin'anana dia atsovy Rijasolo fa dia izy dia manam-talenta tokoa amin'ny vary amin'anana finaigna. Sady reny matsiro sina jumbo. Eny ary iresadresakantsika mikasika ny harena Madagasikara ina tsara moa zany ny tena hoe tanjon'ilay hoe harena Madagasikara amin'ny ankapobeny aloha. Amin'ny ankapobeny ny tanjon'ny fikambanana dia fampahafantarana aloha voalohany indrindra ny atao hoe arena. Dia manaraka izay ihany koa dia eo amin'ny resaka hoe fitaizana ny malagasy tsirairay avy zany eo amin'ny fanomezana asina sy fikolokoloana izay arena izay. Zany hoe le harena voajanahary io zany. Tafiditra daholo na ny voajanahary io raha indrindra ihany koa ny ara-kolotsaina, ny ara-tantara izay io arena io zany midadasika be. Ny arena zany tsy matetika mantsika vao miresaka hoe arena dia resaka hoe vola foana na hoe volamena na hoe fahasalamana hoe ny fa raha eo raha eto amin'ny firenentsika zao dia midadasika be ny resaka arena ny eo ny hoe voajanahary ny eo no ara-kolotsaina eo no ara-tantara dia tafiditra ao anatin'ilay arena daholo izay rehetra izay. Amin'ity volana ity izay raha tsy diso manomboka efa nanomboka tamin'ny 15 volana febroary ary tsy farana raha tsy amin'ny 15 volana Mai dia misy hetsika izay ataonareo fifaninanana saripika azo resadresahana ve mikasika an'izy io inona ny ifandraisany amin'ilay hoe harena Madagasikara. Le saripika zany nanomboana azy tamin'ny 1924 dia be dia be ny zavatra nitranga taminay eo amin'ny lafiny serasera fa eo amin'ny lafiny fampalalana ny ireo mpakasary. Tsindriky kely aloha amin'ity le fanananty dia ny mpakasary tsy matianina no nasaina andray anjara amin'le izy. Dia tamin'ny voalohany teto Antananarivo nitomboka le izy dia nivelatra kely izy tamin'ny taona lasa teo fa amin'ity indray mitoraka ity amin'ity taona ity zany dia niazahana mihitsy tonan'izay hetsika matanjaka izay hoe eran'ny Madagasikara mihitsy satria midadasika be le nosy zany dia tokony maro ny tokony mpandray anjara amin'le fananarana saripika io. Dia amin'izao fotoan'izao zahay dia efa manana antenne any Toliary dia efa manana antenne koa ny Fianaratsoa dia mbola ho avy ny amin'ny faritany sasany fa ny eto Antananarivo manokana zao ohatra dia misy ny arena Madagasikara Atsimondrano dia misy ny arena Madagasikara Avaradrano zay miandraikitra ao daholo ny
mpikamana rehetrarehetra zany ny fanometanana mampahafantatra n'le faninarana saripika io mba hoan'ny rehetrarehetra le izy. Ahoana ny ahafahan'ny olona tsara avy mandray anjara, ahoana ny lalana izoany ary misy loha-hevitra ve izay voizina tokony avoaka ao anatin'ilay sary izay ataona izao? Ie, zay indrindra ny loha-hevitra aloha voalohany indrindra dia hoe harem-pirenena mpandindondoza, satria le harem-pirenena antsika malagasy amin'izao fotoan'izao a maro no potika, maro no tsy karakaraina, maro no misy mpandoro mampalelo daholo zany rehetrarehetra zany, nefany a fantatsika tsara fa avy eo amin'ny tantara sy nireo arena ny lovaina tamin'ny razantsika taloha no ahafahana mandroso hatrany hatrany, satria maro koa ny tsy fahatongavan-tsainany na ny mpitondra na ny olona tsotra zay tsy mahafantatra akory ny hoe inona no harem-pirenena misy eo aminy. Raha tsy aka ohatra aminareo fotsiny aho zao hoe raha miaraka amin'ny vahiny namana ako dia ry zareo no mitetitety a Madagasikara fa ny tena tsy afaka akory ny mahafantatra ny zavatra misy eto amintsika, dia zay no hitondrana le faninarana saripika io. Ahoana ny ahafahany mandray anjara? Dia inona format an'ilay sary rehefa tonga dia portrait be inona moreny 9-13-9 inona En fait, pour avoir participé au concours sur le thème patrimoine en péril, c'est vrai qu'il y a des formats à respecter. On accepte un envoi ou par email. Alors je ne sais plus exactement quelles étaient les caractéristiques, mais je crois qu'il vaut mieux s'adresser à la secrétaire générale qui est plus... hoanina olona mpaka sary tsy matianina aloha le izy voalohany indrindra. Raha mpaka sary matianina ianao dia tsy afaka dia manarak'izay ho an'olona feno 12 taona no miakatra dia sary sary tsy namboarina zany hoe tsy nampiasaina photoshop, tsy nikitihana mihitsy, dia na sary nalaina tamin'ny appareil photo io na finday mety foana, dia alefa mailaka le izy amin'ny adresy arenamadagasikar@gmail.com, dia mandefa ihany koa version papier zany, version papier format 21-27 zay apetraka aterina ery Ambatonakanga ao amin'ny resto Bon Accueil. Zareo moa efa mpiara-miasa taminay hatramin'izay dia ao no io mba mora hitan'ny olona, dia ao no aterina zany le version papier an'le izy dia na miaraka amin'ny mail na miaraka amin'le sary version papier dia somary manazava zany ianao hoe inona no antony nanaovanao an'io sary io inona ny antony safidiananao an'io sary io satria nahoana io no harem-pirenena tandindondoza, dia ny mombamomba n'le mpandray anjara moa zany hoe ny anarany ny azahoana azy ny faritra ny Aviny, dia zay angambany raha amin'ny ankapobeny tsy dia sarotra zany le izy efa natao zavatra mba malalaka ho an'ny rehetra, na olona hoe tsy anatin'le hoe fakana sary ary ny mety asany fa mba tiany fotsiny le andray anjara amin'le izy, hoe indrindraindrindra ihany koa zany tena tanjonay amin'ity fifananany ity dia ho an'ireo olona izay manana mahatsapa sy mahita izy hoe tandindondoza tokoa zany harem-pirenena zany, ka te ampiseho izy hoe ity misy zavatra ty aminay ohatr'izao nefa ny tena harena ty, mamaritra ny tantarantsika ty, mampiseho maizy atsika ty, nefa mety tsy fantatry ny olona akory, dia afaka mandefa an'izay sary zay izy amin'izao fifanana zao. Misy antony manokana veny tsy maintsy hoe anoratan'ilay mpakasary an'ilay hevitra na tonga anazy ny safidy an'ilay sary iny, sa tsy tokony hoe raha ohatra zao ka mahita sary anankiray dia tonga dia fantatro hoe zao ny hevitra navoaka tian'le mpanoratra ho lazaina, sa lalina be zany?
tsy maintsy manazava izy ka tsy maintsy manazava izy iny koa mantsy fomba hitanay hoe inona ny tena fahatsapahan'le olona misy hoe inona ny tena raha atao amin'ny teny vahiny hoe inona motivation eo anatin'le izy so de hoe mahita an'le loka fotsiny hoe vola ohatr' zao fa le tena ina reny aloaloha anao vary amin'nanana kely le sensibilité ale olona aminao anatin'le lohahevitra zany tena tianay ho hitako de zay no tokony anazavaina hoe zao no mahatonga mahita sy mieritreritra hoe tandinondoza ity arena nalaiko sary ity fa ohatra ve ka côté artistique no resahako Rijasolo iny mantsy hoe tandindomondoza mety ohatrany hoe zao nangalako an'ity sary ity satria teto nisy briky anankiroa de tandindomondoza io fa niala zao le briky teo fa tsy mety irodana io fa le côté artistique an'le izy mihitsy sa tsy mivoaka le anaty le côté artistique Ah si, tsy maintsy misy hoe côté artistique koa anatin'ny sary zany. Moi en tant que président du jury sur les deux éditions précédentes, j'avais on va dire 3 critères, comme disait Madame Esther. Le premier critère c'est la motivation, pourquoi cette photo, pourquoi cette photo représente un patrimoine malgache en péril. Le deuxième critère c'était le côté technique de la photo, la mise au point, la profondeur de champ, le cadrage, la composition. Et la dernière, effectivement, le dernier critère, c'était le côté artistique, qui est quand même très important, hein, parce que on est là dans un concours photo, on parle de communication, on parle de comment sensibiliser les gens grâce à la photographie, donc le côté artistique, il est à 30%, 40%, important, c'est ce qui va donner entre une photo je sais pas moi, du Rouv en Bouimang fait de façon plate, avec une lumière très dure, les couleurs ternes, et entre une autre photo du même Rouv avec une belle lumière de fin de journée, quelque chose de, voilà, il y aura une sensibilité artistique, donc moi je choisirai la deuxième photo avec la belle lumière. Voilà, c'est bien sûr un concours de photographie avant tout. Ny fanontaniako hoe le fanazavana ve eo amin'ny firy pejy eo sa tsisy fetrany mety hoe ty hanazava be le tsy pejy ray ihany farafahabetsany ka fa tsy manao fanazavana lava be loatra fa manjary sao de lasa mivoana fa zay tena votoatiny zany no azavaina tsotsotra amin'ny teny gasy raha azo atao de efa mety. Rehefa tonga ny fotoana ny 5 ny volana May taona 2024 inona inona no mety hoe hitranga? Mety hitranga amin'io zany farafandraisanay ny sarin'izay mpifaninana. Rehefa mandeha zany délibération. Aorin'io zany na de hoe le 16 amin'ny ray maraina ianao mandefa de efa tsy voaray anatin'ny mpifaninana intsony ianao. De manomboka eo zany ny mpitsara no anomboka hitsara ny sary. Zay mety hoe roviana no mivoaka zany fantatro hoe zany nazo voalohany. Amin'ny 9 May. 9 May. Inona moa zany ny loka mety hoe azo amin'io loka voalohany ohatrany tonga de appareil photo Canon be sa lela vola no kay ndao zany aloha hatramin'izay moa zany de efa zay foana ny loka fa mbola tsy nanova aloha zay hatreto de ny an'ny voalohany zany de lela vola mitentina 900 ariary 900 000 ariary de ny an'ny faharoa enetsy ariary 600 000 ariary de ny an'ny fahatelo 3 hetsy ariary 300 000 ariary. Tsy manina fa alaiko le voalohany de meconfinaingo fahatelo. Io ve andihan'ny fahatelo tsika zao isa-taona ve le izy sa inona ndray no dikana manaraka ho an'ny arena Madagasikara? Isa-taona aloha hatreto nanaovana an'le faninanana saripika io. De tsy maintsy fifanana saripika foana le izy? Hatreto aloha hatreto zany hoe
vita ty telo taona ty a fahatelony taona ty a de misy hetsika hafa koatran'io no eritreretinay atao karazana hoana moa zany filazan'le amin'ny teny gasy an'le exposition fampirantina sotra tompoko fampirantina dia anao fampirantina zahay fa misy ihany ko zavatra hafa ihany ko ny eritreretinay atao amin'ity taona ity satria raha hitatsika zao ny ohatra ny fasandrainy aro zay somary ohatrany valaka ihany eo amin'ny fahadiovana sy ny rehetrarehetra dia anao hetsika zay a hoentina mba anadiodiovana an'le toerana sy ny mba any amboditsiry io amboditsiry io dia misy hetsika hafa koa zay eritreretinay atao amin'ity taona ity ny zavatra anankiray zany tiako hitaritana ny sain'ny mpijery de zao amin'ity taona ity a raha misy mpandray anjara ka mahazo loka hoe laniny izy ka nahazo ny loka dia ny fikambanana no miatoka ny sarany mandroso sy miverina tsy amin'ny fiaramanidina fa amin'ny maka an'le loka aty amin'le 26 mai ohatra ka izy nahazo ny ka ohatra moa ka olona any a frantsa nahazo an'le loka atreto aloha de eto manodidina madagasikara fa tsy mbola fitany velona disqualifié izy zany mandeha tomobile izy vakaty zay no fipetraky le izy zay zany ny zavatra anisan'ny tombony no entinay tam'ty any satria hitanay le izy fa ohatrany tamin'ny taona lasa zao a nisy tany a Tomasina zany hoe tsy nahazo ny loka anankitelo taon'ny fahatelo izy fa fahadimy izy fa nefa amin'le fotoana fizarana an'le loka io a de mahazo an'le cadre photo izy misy an'le anina de tsy afaka ny nandeha nakaty izy mba niara-mifaly taminay teo de nieritreritra zany zay hoe amin'ny ty taona ty a zay no etsika fanampinan'le izy nanao fandraisana anjaran'ny olona tamin'iny andiany voaloha sy ny faharoa mety hoe miandry firy izy sary firy eo eo a ny arena Madagasikara amin'ity andiany fahatelo ity raha ny zavatra hita atreto aloha zany satria nanomboka tamin'ny 15 febroary teo le hetsika dia efa natratra sahady 30 ny olona nandefa fangatahana ny fitsipika mifehan'le izy de androantsika zany zao fa 20 a mbola tsy nijery ny ao anatin'ny aniny zany zay fa misy izy amin'ty taona ty raha fahitany azy misy raha latsaky ny any amin'ny farafakely no zako a mety any amin'ny 100 any no mpandray anjara amin'ty anyty satria nanao hetsika maro zay ahafahany erany sy mandray anjara harem-pirenena tandindomindoza izay ny loha hevitra zay mpanjinina amin'ity andiany fahatelo ny fifananana saripika iarahana amin'ny arena Madagasikara ity entanina isika rehetra ny tokantrano mba hampiasa ny fahaizantsika sy ny talenta ananantsika zay mety miafina zay tsy azonao an-tsaina fa inao manao selfie io nge mety tena ampina teknika kely de tonga de lasa selfa ary ao anatin'ilay mahazo loka avy hatrany ny 15 ny volana febroary no nisokatra ny ahafahanao mandray anjara ary farana amin'ny 15 ny volana mai ho avy izao ny fifananana tahaka izao a dia entina indrindra any an-tanana ny tsiraray a mba hiaro ny arena Madagasikara raha misy tsy ampy zay niteneniko zay a dia afaka ampiana roa telo menata. Moi, je voudrais juste rajouter que il faut participer absolument à ce concours. C'est important en tant que photographe pour la photographie, mais c'est surtout important pour montrer au reste du monde, soyons ambitieux, qu'il y a un vrai problème de sensibilisation sur le patrimoine malgache. Donc j'invite tout le monde à participer vraiment à ce concours. Et en plus, les lots sont intéressants. Pardon.